Salama daolo androanisika dia ndao raha hirisaka ny mahakasika ny fanazavana izay nataony Colonel Faneva ho an'ireo vahoaka marobe tao Morondava tao tamin'ity faraparan'ny herinandro ity. Araky ny fantatra sy hita moa Colonel Faneva dia tsy mitsahatra manentana sy mampianatra an'ireo mponina ao Morondava sy ny manodidina ao amin'ny tokony sy ny tsy tokony hatao mba hahatonga ny fandriam-pahalemana hilamina tanteraka ary tsy misy raorao any an-toeranany. Hita arak'izany fa tena miasa mafy ity Colonel Faneva ity raha hoarina amin'ireo rehetra manamboninahitra manerana ny nosy amin'izay sehatry ny fampandrintany sy ny fandriam-pahalemana izay. Ka izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny amin'ny sisy matao gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Vantany vao miresaka Colonel Faneva isika dia ny zavatra tonga ao an-tsain'ny malagasy rehetra dia ilay hoe ilay colonel tena cool sady mahay miaramonina no sady mahay mananatra no manentana ny vahoaka iray manontolo ary isan'ny kolonely mahay mampandry fahalemana satria vantany vao nitondra aniny faritra Atsimon'ny Nosy iny ity kolonely ity dia hita fa nandry fahalemana ary ihany koa tsy vitsy tamin'ireo dahalo izay mitampiadiana teo aloha amin'ny resaky ny halatromby dia avy hatrany niovafo sy nanolo tena ary nanolotra ny basin'izy ireo ho an'ny mpitandro ny filaminana mba hialana amin'izay asa ratsy izay efa nahazatra azy ireo teo aloha izay. Midika izany fa tena manao ny asany ity kolonely ity ary maro amin'ny vahoaka malagasy indrindra ny manerana ny nosy ny maniry fatratra mba hanana kolonely sy mba hanana mpitandro filaminana tahaka an'izao Colonel Faneva izao satria raha maromaro ny tahaka ny Colonel Faneva ho izy ireo hatrany ataoko fa handry fahalemana tanteraka ny malagasy sy ny Madagasikara ary hiaina ao anatin'ny filaminana tsy misy tebiteby ny vahoaka malagasy rehetra indrindra amin'ireo faritra izay mahamay amin'izay resaky ny tsy fandriam-pahalemana sy ny halatra ary eo ihany koa ireo izay fakanan-keriny sy ny maro hafa eo amin'ny resaka famonoan'olona izay. Tsy vitany miezaka amin'ny fampandrintany sy fandriam-pahalemana ihany Colonel Faneva fa miezaka ihany koa manentana an'ireo zatovovavy sy zatovolahy mba hazoto ary ihany koa mba hanatsara ny tanàna indrindra ny fanadiovana ny lakan-drano sy ny fanadiovana an'ireny amoron-tsiraka ireny izay tena hita fa lasa nihatsara tato ato izay. Eo ihany koa ny fanaovana an'irony karazana aktivité maro isan-karazany tahaka ny fanaovana course soavaly sy ny maro hafa ireny izay tena nahitambokany moa izany satria lasa nisy fialamboly ireo tanora ary lasa tena tsy nisy intsony izay halatralatra madinidinika any amin'ny faritra izay edidiny an'izany Colonel Faneva izany amin'izao ankehitriny izao. Tena mahatsapa sambatra ireo vahoaka manana any Colonel Faneva any an-toeranany mandraky teny androany. Mbola ao anatin'izay hetsika ataon'ny Colonel Faneva izay hatrany moa dia nampahafantatra izy an'ireo vahoaka marobe izay navoriny tao amin'ny faritry ny Morondava tao tamin'ity herinandro ity. Nilaza moa ny tenany tamin'izany amin'ilay hoe iza ny tena mpiasa-panjakana ary iza no fanjakana satria mantsy matetika afangaron'ny vahoaka an'ilay hoe ianareo fanjakana sy ianareo mpiasa-panjakana ho hiatrany Colonel Faneva. No azavainy mazava tsara ny mampiavaka an'izay teny anankiroa izay tena matetika fampiasa eny anivon'ny fiarahamonina izay. Azavaiko tsara mazava aminareo ho hiatrany Colonel Faneva fa ianareo no fanjakana, izany hoe ianareo vahoaka no fanjakana ary ianareo no maso mandidy satria ianareo no mandoa karamanay. Noho izany ianareo no sefonay ianareo no patron anay fa izahay kosa dia iraka amin'ny asa izay ampanaovinareo anay, izany hoe mpiasa-panjakana zany ny tenanay. Midika izany fa mpiasanareo izahay ho hiatrany Colonel Faneva ka tokony hanaraka an'izay
tianareo hatao ary tokony hanaraka an'izay hitetanareo izay izahay mpiasa-panjakana amin'ny maha mpiasanareo izahay ary amin'ny maha patronay ianareo satria ianareo no mandohany karamanay. Raha toa ka miakatra grady izahay ho iatrany Colonel Faneva, raisiko hatramin'izany ho iny tenany ilay hoe nampiakarina Général Colonel Faneva nefa dia tsy misy karama noraisina, izany hoe 0 ariary ny karama izay nalohanareo. Avy hatrany mety sarabady angambany satria ny grady fotsiny niakatra nefa ny karama tsy misy. Raha toa ka tsy efainareo ny karamanay ataoko fa tsy hihinana izahay ary tsy hoisy vola ho azonay izany. Ka noho izany dia ianareo vahoaka no sefonay ianareo no mandoa karamanay ary tokony hajainay ianareo vahoaka satria ianareo izany no tena misasatra sy milofo amin'izay fitadiavana vola mba handoavana karamanay mpiasa-panjakana izay. Aoka hazava izay olo Colonel Faneva hatrany fa aza fangaro ilay resaka hoe mpiasa-panjakana sy ny fanjakana, fa ianareo ny tompony teny ary ianareo no masinteny sy maso mandidy satria ianareo no vahoaka no fanjakana fa izahay no mpiasa-panjakana. Mazava angambany izay hafatra izay nampitainy Colonel Faneva izay, fa tsy midika akory izany hoe rehefa isika vahoaka no fanjakana ka isika no afaka manao izay tiantsika hatao amin'izay rehetra mahafalifaly sy mahametimety azy, fa misy foana ny lalàna mifehy eo amin'ny fanjakana sy ny mpiasa-panjakana izay, ka tsy azo ihoarana izay fefy, tsy azo ihoarana izay fa tokony samy hiezaka hanaja antsakany sy andavany amin'izay lalàna mifehy ny tany sy ny firenena izay. Eo ihany koa ho an'ireo izay mpiasa-panjakana, indrindraindrindra ireo izay manam-pahefana sy ny maro hafa, na dia manam-pahefana aza ianareo dia misy foana ny lalàna mifehy, fa tsy sanatria akory rehefa manam-pahefana dia hanampatra an'izany fahefana izany ho amin'ny vahoaka malagasy, indrindraindrindra fa ho amin'ny vahoaka madinika izay tena matetika ianjadiny tsy indro hazo lena ataon'ireo mpiasa-panjakana sasasany izay mampiasa an'izay fahefana izay ho entina handrebirebena ny hafa na ihany koa ho entina hieboiebona etsy-roa, fa araho antsakany sy andavany ilay lalàna ary samia miezaka manao ny asany ankahalalahana sy amin'ny fo madio tsisy fiangarana ary ihany koa ampanarahan-dalàna izay. Fa raha izay no misy eto dia tany-tandalàna i Madagasikara, ataoko fa tsy ho isintsony ilay olana mateti-pitranga izay misy eo amin'ny manam-pahefana sy ny vahoaka amin'ilay hoe tsindry na ihany koa fanararaotam-pahefana ataon'ireo sasany izay tsy mahazaka mahazo an'izany fahefana izany, fa tokony samy hifanaja isika, ny vahoaka manaja ny mpiasa-panjakana ary ny mpiasa-panjakana manaja ny vahoaka, satria ny vahoaka raha teo moa ny fanjakana ho ianareo ary ny vahoaka raha teo ny mandoa ny karamanareo, ka tokony hajainareo izany ilay mandoa ny karamanareo. Ary ny mpandoa karama ihany koa dia tokony hanaja ireo olona izay karamainy, izany hoe ireo mpiasa-panjakana izany. Ka raha izay no misy eto dia milamina ny tany ary tsy misy rahoraony, tsy misy lonilony. Ka izay ny tokony zavatra ho atao ary marina izay voalazan'ny Colonel Faneva izay amin'ilay hoe fifanajana ny zava-dehibe ary mila mifampihay no isika, na ny vahoaka izany na ny manam-pahefana, indrindraindrindra fa ireo mpiasa-panjakana. Izay sy izay no masaka azonarozy tao anatin'ity video ity, tomboko lasy tomboko vavy, misaotratsika rehetra nanaraka n'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny misy tagasy. Tomboko lasy tomboko vavy, mankasitraka dia mirary soa.